katsaka amin'ny fotoana rehetra. Mitohy ny asa fananganana ny Kianja Barea. Nanambara ny tompon'andraikitra ny Tetikasa ny 14 aprily fa misy ny fahataran'ny tetiandro napetraka kanefa dia Hezahina ny ahafahana mampiasa ny fotodrafitrasa amin'ny 19 jona. Raha tsy ahivina dia 12 volana ny feptaona amitany orinasa China State Construction Overseas Development na CSCOD ny fanavaozana izay mizara dingana roa ka ny tapany voalohany dia vitaina alohan'ny 14 jona 2020. Manano sarotra nefa ny fanataterana ny asa raha araka ny voalaza ny tompon'andraikitra. Noho ireo fepetra ara-pahasalamana no raisin'ny fanjakana dia tsy afaka mampiditra mpiasa vaovao ao an-toerana ny orinasa sinoa mandraikitra ny fanamboarana. Manahirana ihany koa ny fanafarana ireo entana ilaina amin'ny fanataterana ny asa noho ny fikorontanana eo amin'ny fitaterana an-dranomasina maneran-tany. Mikatona ho an'ny olon-drehetra akoatra ireo mpiasa ho an'ny Tetikasa Kianja Mahamasina manontolo. Ireo mpiasa rehetra kosa dia manomana toerana manokana hijanonan'izy ireo ka tsy misy mivoaka sy miditra ny kianja intsony na ireo mpiasa malagasy aza.